Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray nisy ny fampiofanana ho an'ireo mpampiofana mahakasika ny fikirakarana ilay antsointsika hoe TNI na ny tableau numérique interactif. Ny fitaovana hoentin'ny avy eo anivon'ny ministera izay miompana indrindra amin'ny asa, eo ihany koa ny ministeran'ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arak'asa dia ny ahaizan'ny mpampianatra mifehy ary mampita izany fahalalana izany ho an'ireo mpianatra ny mpampianatra avy eto Analamanga, Bonglava, Itasy, ireo moa no nahazo tombotsoa tao anatin'ity hetsika ity. Efa taona izao no efa niroso tamin'ny fampiasana ny TNI na ny tableau numérique interactif izay fitaovana enti mampianatra ny ministeran'ny asa, ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arak'asa. Ity fitaovana enti mampianatra ity dia mampitombo kokoa ny taham-pahafan'ireo mpianatra. Matetika aloha atao Alarobia moa zany fa mampiasa dia ny ankamaroan'ny lycée technique eto Antananarivo dia fa mampiasa fa mivoatra le teknolojia. Fa io zany tena tiany mpianatra ny mianatra amin'ny TNI satria ny sary avoakan'le TNI vao maika tsara, ny mpampianatra koa mazoto. Fa ny tokony harenina zany manaraka dia hoe izy io mitaky hoe fampiasana ordi portable na koa hoe ordi nefa ny mpampianatra atsika zany mbola tsy manana an'izay ary mba faniriana moa zany hoe indray andro mba hanana an'izay daholo ny mpampianatra fa na dia zany aza mampiasa an'ireny ordi ananany établissement. Fa ny mpianatra aloha zany hoe mazoto mampiasa an'le TNI ary zay zany nandrisika ny uniforme izay mikarakara an'le fampiofanana hoe aleo mampiofanana bebe kokoa satria ny mpianatra zao indrindra eto amin'ireny tanan-dehibe ireny makataka ny fampianarana amin'ny TNI ary ny faniriany koa zany amin'ireny faritra hoe lavitra ireny koa mba hampiasa an'le TNI ary mahatsara koa tatoato zany ny uniforme dia ny ministère ny enseignement technique dia efa nisy fiaraha-miasa amin'ny Tirette Academy zany hoe na tsisy jiro zany le tanàna dia afaka hampiasa an'le TNI fa mampiasa batterie ihany zany akanan'le angova produit azy. Efa voarakitry ny TNI ity ary manana efitrano manokana ampiasaina avokoa ireo lycée teknika manerana ny nosy. Ny olana nefa treto dia tsy mbola misitraka ny fampiasana ity fampianarana ampiasaina fitaovana manaraka ny teknolojia vaovao ity ireo sekoly any amin'ny toerana tsy mbola tonga ny herinaratra. Ankoatr'io, misy amin'ireo mpampianatra izay tsy mahafeny informatika no misafidy ny tsy hampiasa azy. Manoloana izany dia isy ny fampiofanana ho an'ny mpampiofana avy amin'ny faritra Analamanga, Bonglava ary Itasy nandritra ny 2 andro no tanterana teto amin'ny LTP Alarobia. TNI moa dia ny tableau numérique interactif. Tagnatin'ny 4 ans tato afara zany ny ministèren'ny emploi sy ny enseignement technique dia tafiditra tanteraka agnatin'ny fanatontolona na ny mondialisation dia zay mametraka an'ilay réforme de l'éducation zany hoe ny fampianarana tsy mionontsony amin'ilay lacret fa efa numérique zany hitondrana an'ilay fampianarana dia zay zany tafiditra agnatin'ilay regroupement nataonay 2 jours tato amin'ny faritra Analamanga. No amafisy ny talen'ny Infor na ny Institut National de Formation fa andrasana amin'ireo mpampianatra miisa 80 pahazo tombotsoa amin'ny fampiofanana ny zaran'izy ireo traikefa amin'ireo mpampianatra namana avy amin'ny sekoly ny avian'izy ireo.